sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Andriamanitra ao amin'ny toerany masina, mampiditra ny olona ao an-tragnony, magnome hery sy tanjaka ny vahoakany. Salamo faha 7:80. Faly magnano mbalatsaratsika mianakavy izay mpakafy mpagnaraka tsy tapaka ny radio Fagniry. Arabegny atsika jiaby tratran'ny tia Alahady fa 7 tsotra mandavantaogno. Alahady amin'ny taogno di andaligna ampinoagna. Omezan'ny eglizy loha hevitra atsika amin'izegny dia ny hoe izay mivavaka tsara mivavaka ampitokiagna sy faharetagna. Oregnitsika amin'ny roa tenin'Andriamanitra telo aroson'ny eglizy amintsika niany ny famporisiagnatsika amin'izay fivavahagna sy faharetagna amin'ny fivavahagna zegny tahaka nataon'ny Abrahama rentsika ao amin'ny vakiteny voalohany. Ndao ary ho tandrignasantsika ireo tenin'Andriamanitra ireo arahiny fampianarana sy toritenin'ny archevêque Ray aman-dreny Monseigneur Marc Benjamin Ramarson. Boky Genezy. Nitsangana handeha ao an Sodoma ireo lehilahy telo nitsidika ny Abrahama. Ary hoy ny Tompo, mafy loatra ny fitarainana miakatra avy amin'ny Sodoma sy Gomora, ary lehibe indrindra ny fahotan'izy ireo. Koa hidinaho ary hizaha raha efa feno tokoa ny halehibe ny fahotany araka ny fitarainana tonga hatraty amiko. Ary raha mbola tsy feno dia ho hitako. Nienga ireo lehilahy roa ka nandeha nankany Sodoma, fa i Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan'ny Tompo ihany. Ary nanatona i Abrahama ka nanao hoe, hataonao maty miaraka amin'ny meloka koa va ny marina? Angamba hisy olo marina 50 ao an-tanàna ao, ka hovononao koa va ireny? Ary tsy hamindranao fo va ny tanàna noho ireo olo marina 50 ireo, raha misy izany tokoa ao? Sanatria anao izay hanao izany, ka hamono ny marina miaraka amin'ny meloka. Sahala izany ny hahazo ny marina sy ny meloka. Sanatria anao izany. Pitsara ny tany rehetra ve ka tsy hitsara ny marina? Hoy ny Tompo, raha mahita olo marina 50 ao an-tanàna Sodoma aho, dia hamindra fo amin'ny tanàna manontolo noho ny fitiavako ireo. Fa hoy Abrahama, indro efa sahy ny tena amin'ny Tompo aho,
izaho vovoka sy lavenona foana. Angamba ho latsaka 10 ny 50 marina ka dia haringanao ve ny tanàna manontolo noho ny 10. De hoy izy, tsy handringana azy aho raha mahita olo marina 5 ao. De mbola niteny taminy ihany Abrahama ka nanao hoe, angamba ho 70 olo marinao. Ary hoy izy, tsy hanao izany aho noho ny fitiavako anizy 70 ireo. Ary hoy Abrahama, aingane ka tsy hahatezitra ny tompo raha mbola miteny aho. Angamba 30 izy noho hita ao. De hoy izy, tsy hanao izany aho raha 30 noho hitako ao. Hoy Abrahama, indro efa sahiny teny tamin'ny tompo aho. Angamba 20 izy noho hita ao. Hoy izy, tsy handringana ny tanàna aho raha 20 izy. Hoy Abrahama, aingane ka tsy ho tezitra ny tompo, fa tsy hiteny intsony afa-tsy tia ndray mandeha ity aho. Angamba 10 izy noho hita ao. De hoy izy, tsy handringana azy aho noho ireo 10 ireo. Izany ary ny teny ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. With my dignity.
Vakteny masina faharoa, taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kôlôsy. Ry kristianina havana, niarany levina tamin'ny Kristy tamin'ny batemy ianareo, ary niaran-tsangana tamin'ny batemy ihany koa, noho ny finoanareo ny herin'Andriamanitra izay nanangana azy ho velona. Koa ianareo izay maty ny fahotanareo sy ny tsy fiforany vatanareo, dia novelomin'Andriamanitra niaraka taminy indray, noho ny efa navelany ny fahotantsika rehetra. Fa novonoiny ny soratanany didy ny ampangana antsika sy namelantsika, sady nesoriny tsy hisy intsony aza izany tamin'ny nanomboany azy tamin'ny azo fijaliana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Luka ao amin'ny toko 1:10. Tamin'izegny andra zegny, i Jesoa nivavaka tao amin'ny toerana iray, ka noho nitsahatra izy, dia hoy ny mpianina anankiray taminy: mba hampianaro hivavaka izahay Tompoko, tahaka ny ampianaran'i Joany ny mpianany. Ary hoy izy taminy: raha mivavaka ianareo, manaova hoe: ray io, ho amasinina neny agnarananao, ho tonga neny fanjakanao, omeo anay anio ny anina ilainay isan'andro. Avelao ny fahotanay, fa izahay koa mamela izay rehetra nanao ratsy taminay. Ary aza avelanao ho resin'ny fitaoman-dratsy izahay. Dia indray koa izy taminy: raha misy aminareo manan-tsakaiza mankao aminy misasakaligny, ka manao aminy hoe: ry sakaiza, ampisambory mofo 3 aho,
fa misy sakezako nandeha nivahiny ka tonga ao amiko nefa tsy manan-katolotra azy aho ary ilay ao an-tragno kosa amaly kanao hoe aza manahiragnahy fa ny varavaragna efa mihidy izaho sy ny zanako efa tafandry ka tsy afaka ifoa agnomeanao aho lazaiko marigny aminareo fa raha maharitra mandondona izy na dia tsy ifoha agnome azy noho ny fisakezanany aza ilay ao an-tragno dia ifoha agnome zay ileny noho ny fanaovany lemozy. Ary izaho aminareo mangataha dia omegna ianareo, mitadiava dia ahita, mandondona dia hovoena. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoena. Izy aminareo no ray agnome vato ny zanany raha mofo no angatahiny, na agnome bibilava azy raha azan-drano no angatahiny, na agnome mengoka azy raha atody no angatahiny. Koa raha ianareo na dia ratsy tohinina aza, mahalala magnome zavatsoa ny zanakareo, tsy menka avanirenareo zay agny an-dagnitry, no anome ny fagnahy masigny ho an'izay mangataka azy aminy. Izany are ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo, alahady fahenina amby folo mandavataona, zany hoe tena ivo ny mandavataona ka iandalianasika ny finoantsika ozy isika zao vanim-potoana mandavataona zao ka nametrahatsika fa ny fototra ny fiainansika dia ny fahaizantsika mampiatrano an'Andriamanitra, ary raha mampiatrano an'Andriamanitra sika dia mampiatrano ny havasika. Ka amin'izao alahady fa 17 mandavataona zao dia dingana anankiray amin'izay fandaliana-pinoana izay, amin'izay fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka mahatonga sika ho eglizy olona velona manorina eglizy tranoben'Andriamanitra dia ny fanjakan'Andriamanitra, ka mahatonga sika o génération mpanorina ho isika dia amin'izao alahady fa 17 mandavataona zao dia ny fototra ny fiainansika sady loharano ny fiainansika ka ahafahasika mampitrotra an'izay finoana sy ny fiainan-davanandro zay dia sinona fa ny vavaka ny fototra ny fampianarana amin'izao alahady fa 17 mandavataona izao. Ary dia apetraka n'ireo vakiteny anankitelo ny votoatony zay vavaka zay le vavaka nampianaran'ny Tompo, apetraka n'ireo vakiteny ireo ny toetra n'izay vavaka iarahasika manao zay, vavaka ampitokiana, satria ray no ivantanan'izay vavaka zay ary sy ray lavitra fa ray eo anivon'ny fiainatsika. Izy Jesoa nampafantatra sika an'izay baba no Andriamanitsika ary nitoetra n'izay vavaka zay, satria vavaka ny ray sy ny zanaka dia vavaka mitaky faharetana noho n'izay fitokisana izay. Ka izay indrindra ry kristianina havana no ampibaribariany ny vakiteny voalohany amin'ny bokin'ny Genezy, ka ahitasika an'izay hoe ray sy zanaka tokoa no mitafa amin'ny alalan'ny vavaka, izay tokoa manko ny vavaka fifandraisasika amin'Andriamanitra, ka hitafasika aminy, hitrahofana aminy, iresahana aminy, ka enosika miantahantany i Abrahama, miantahanta amin'Andriamanitra izy mikasika ny zava-misy tao Sodoma sy Gomora, ary dia azontsika raisina fa ny fiainatsika andavanandro io Sodoma sy Gomora io, maro ny zavatra sy mety eo amin'ny fiainatsika, maro ny zavatra sy zarizary eo amin'ny fiainatsika, ka hitodiasika amin'Andriamanitra enosika
ny faharetan'Andriamanitra miaino ny antahantasika izay tokoa ny vavaka Andriamanitra mitandre asika miaino asika Andriamanitra fa enosika ihany koa fa isika no be siasia isika no manao ny saim-pantatra asika isika no manapotika ny tontolo iainasika isika no manapotika ny tontolo mpiainasika isika no manapotika ny tontolo mpinoasika ka enosika ny afarany io vavaka io ka hoy Abrahama enganesy ho tezitra ny tompo fa sy teny sony aho afa sy ty indray mandeha ity aho angamba 10 izy no hitao de hoy Andriamanitra sy andingana azy aho no ireo 10 ireo zay le toetra n'Andriamanitra ray be famindrapo ali mahalala asika fa fantatra asika nefa nitoy ny tantara io isika ihany no sy mahalala mitodika amin'Andriamanitra ka ny fivavahana zany dia ezaka ihany koa hitodi asika amin'Andriamanitra mba hiverina amin'Andriamanitra isika ary izay no ampianarin'i Jesoa antsika ao amin'ny evanjely zay azo asongadina toetra 3 avy amin'izay vavaka fifampitrahofana amin'Andriamanitra zay ka novasika antahanta amin'Andriamanitra ka tokony ho fantatra asika araky naverisika teo ray no hitodin'ny ny vavaka sika ray Andriamanitra baba izy kanefa izao tsy mandeha ho azy zay vavaka zay ary io ny tiako asongadina amintsika bebe koa amin'izao fampianarana irahantsika mitandre izao ho antsika ry kristianina hafa malala fantaro fa tsy mandeha ho azy izay vavaka izay maro ny zavatra hitan'ireo apôstôly tamin'ny fiainan'i Jesoa nahita an'i Jesoa nanao famantarana izy nahitan'i Jesoa nanao fampianarana ka nampitolagaga ka natonga ny olona maro nilaza hoe mbola sy nisy lehilahy nanao fampianarana tahaka azy nefa sy nivolagna ireo apôstôly hoe ampianaro mitoroteny zahay ampianaro fahaizana manao lahateny manaitra ny olona izahay sy nilaza koa izy ireo hoe ampianaro izahay anao fahagagana fa io ny manaitra ny olona ka hitaritana ny olona ka izay indrindra aoko ho fantatra antsika ry kristianina havana fa sy ao ny fototra ny fiainansika fa inona ary hoy ny apôstôly ampianaro mivavaka izahay io vavaka io no fototra ny fiainansika ry kristianina havana ka ho fantatra asika zay ka izao koa ary ensika fa ny angataka ireo mpianatra ireo hoe tsy mandeha ho azy ny vavaka sy araky ny saim-pantatra asika ny vavaka sy araky ny sentiment fosiny ny vavaka ka izay natonga an'ireo apôstôly nivolagna tamin'i Jesosy hoe ampianaro mivavaka izahay sy maintsy ianarana ka rehefa resaka hoe fianarana sy resaka hoe akandrina io fa expérience zay ny tian'ny apôstôly ambara amin'io ny expérience ny traikefatsika amin'ny fifampitrahofatsika amin'Andriamanitra ilay fifampitafana ilay niresahasika teo amin'ny Abrahama sy Andriamanitra ilay expérience no fianarana sy ny fianarana sy hoe mikasika ny zavatra ankandrina fosiny fa ilay miantefa amin'ny fiainanao ka izay no tiany apôstôly ambara eto ary zay no nahatonga ny masinday Paoly ao amin'ny taratasiny ao amin'ny Romanina sy mahay mivavaka isika fa ny fanahy masina no mivavaka ao amintsika zany hoe avela sika hiasa ao amintsika ao ny fanahy masina ary zay ny expérience ary zay no mahatonga sika ny volagna hoe ny chapelet dia chapelle mobile zany hoe
hitraofasika amin'Andriamanitra, anaovasika an'izay eksperiansy ny vavaka zay, andalianasika ny mistery ny fanavotana sika, dia ny mistery ny fahatongavanao nofo, mistery mampalahelo, ny mistery mamira-pahazavana, mistery be voninahitra, zany hoe mamitina ny fanavotana sika manontolo. Dia ny toetra ny mivavaka ihany koa no ambarany Jesoa eto, ka mila faharetana izay vavaka izay, ary mila fitokisana efa nilazaisika teo, ary indrindrindrindra ilaina mentefa amin'ny fiainana izay vavaka izay, vokatry ny eksperiansy zany dia miantefa amin'ny fiainana izay, ary zay no azo amtinana ny rainy any an-danitra, ny tapany voalohany iderasika sy anomezasika voninahitra n'Andriamanitra, ary ampanjakasika azy eo amin'ny fiainatsika. Eksperiansy izay, zay le tapany voalohany amin'ny vavaka amin'ny raina any an-danitra, ka anaovasika vavaka fiderana an'Andriamanitra, raina any an-danitra oa masinina niny anaranao, zany hoe isika manamasina ny anaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainatsika, satria Andriamanitra ny masina mandrakariva, fa isika no manamasina ny anarany amin'ny fiainatsika, ho tonga neny fanjakanao. Zany hoe namanakory Andriamanitra eo mandrakariva izy, ary manjaka mandrakariva izy, ary maefa ny zavatra mandrakariva izy, fa ianao raha mahatsiaro an'Andriamanitra ho ray mampanjaka azy amin'ny fiainana, ka ray tokoa izy mikolokolo. Ary dia zay midika ny tapany faharoa, omeo anay anio ny anay isan'andro, zany hoe Andriamanitra no mandrafitra ny fiainatsika, Andriamanitra no mikolokolo ny fiainatsika, ka isika koa zary génération mpanorona tontolo iainana misy an'Andriamanitra, zany hoe manaja ny zavaboaritsika, tontolo mpiainana misy an'Andriamanitra, ka mifanaja sika mampanjaka ny rariny sy ny isiny, ary dia tonga amin'ny tena fampihavanana marina, tontolo mpifandraisana amin'Andriamanitra, tontolo mpionana zay iainasika amin'Andriamanitra. Ka raha tontolo mpinoana misy an'Andriamanitra, tontolo mpiainana misy an'Andriamanitra, tontolo iainana misy an'Andriamanitra, dia mifamela heloka isika, ary dia izay loharam-piadanana ho ansika, raha mahay mifamela heloka isika, ary mampanjaka ny tena famindrapo marina eo amin'ny fiainatsika. Ary dia izay no ampianarin'ny Masindapôly ary ho an'ny kristianina tany Kolosy ao amin'ny vakiteny faharoa, ka ananarany ny Kolosianina ary ananarany asika, niarany levona tamin'ny Kristy tamin'ny batemy ianareo, ary niarany sangana tamin'ny batemy, ka noho ny finoanareo ny herin'Andriamanitra zay nanangana azy ho velona, dia oka hivelona ihany koa ny batemy. Izay no maha eove asika, satria tanteraka eo amin'ny fiainatsika ny vavaka nampianarin'ny Tompo, zay azo lazaina fa fiaina sika, ary zay mahatonga sika milaza hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ny vavaka zary fiainana zary vavaka, ary dia izay no fiainatsika izay. Ary rehefa eo tokoa isika dia manorina ETA, Eglizy tranoben'Andriamanitra, zany hoe fanjakan'Andriamanitra eo anivosika, ary dia tena ho génération mpanorona tokoa isika. Ry Jesoa Tompo, amin'izao alahady 17 mandavataona dia ampianarinao anay, ary ny fototra ny fiainanay dia ny vavaka. Ampianaro ary zahay mba ho vavaka tokoa ny fiainanay, ary ny fiainanay ho vavaka, ka amin'izay manatanteraka tokoa ny mahazanak'Andriamanitra anay izahay, ary dia mivelona tokoa ny bateminay, enganeny fanay masina andrisika ny fonay, anana an'izay fitiavam-bavaka izay,
ka oeo anivonay tokoa ny ianao ka amin'izay ahay ampanjaka ny tena fitiavanao izahay, ahay ampanjaka ny tena fahamarinana ka hiada-pinaritra ao aminao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.